Efa miarabinareo rehetra indray tafaferina somatsara eto amin'ny chaîne. Androany dia hiresaka momba an'ireo lokomena tiako indrindra zany isika. Araka fantatrareo tena tiako dia tiako tokoa ny lokomena indrindra fa ny lokomena matroka. Dia ndao avy hatrany arany hiresaka momba an'ireo lokomena. Misy tsy ambaratongany zany reto ohatrany hoe ny lokomena top folo. Ny folo ambany indrindra tiako dia avy miakatra 9 dia miakatra ohatr'izay zany misy ambaratongany zany le izy ndao avy hatrany ary. Voalohany indrindra aloha zany dia resaka marika ihany koa isika dia ny ELF dia tena marika efa tiako efa ela dia ela mihitsy fa noho ny zahako mijerijery satria zahako moa zany manao collection na maquillage dia noho ny zahako mijerijery rehetrarehetra iny dia lasa tsy dia tiako loatra ilay izy zany hoe tiako ihany reto fa tsy dia hoe tena tiako loatra. Dia misy karazany telo zany reto resahako aminareo. Misy karazany hafa ihany koa ny lokomena ny ELF ireto zany ny le maintimainty ny packaging-ny zany hoe le fonony zany dia rehefa maintimainty ny fonony dia ny dikan'izay dia ELF studio line zany hoe somary lafolafo kokoa zany hoe $1 lay somary ohatrany grey zay le izy fa itony zany somary le $3 anga misy zay sa $3 zany hoe somary miakatrakatra kely satria somary tsaratsara kokoa zany ny qualité an'ilay izy. Dia resahako aminareo eto zany ny loko zany ny tena tiako moa zany mazava ho azy dia manomboka amin'ny red carpet zany hoe menamena le izy asehoko anareo ohatrany ahoana. Red carpet ilay karazana loko menamena zay afaka anaovan'ny be sy ny maro ataoko eto dia hitanareo zay zany ny red carpet. Dia manaraka ny red carpet dia Michou Beauty indray somary mena somary matromatroka kokoa ho anareo zay tia lokomena matromatroka somary mena somary manoko mena le izy fa somary manoko somary volomparasy ihany koa. Dia zay zany Michou Beauty zay dia ny farany dia somary mainty dia mainty tokoa sa marevaka couleur-nazy zany blackberry ny anarany dia ataoko eo akaikiny eo. Ireo zany no loko tiako indrindra amin'ny ELF studio resaka lokomena zany. Dia indrindray koa afangaroko reto indrindra fa reto anankiroa ambony reto tena tiako mihitsy manafangaro anazy fa ohatra hoe matroka loatra ohatra le fahatelo dia afangaroko amin'le faharoa. Dia zay zany ireo zany tena tiako tokoa. Dia ifindra marika hafa indray tsika dia marika Wet n Wild ialako tsiny fa voloko somaryamitarehako zany foana androany. Marika Wet n Wild reto ihany koa dia $1 ihany koa vidin'izy reto. Tiako dia tiako tokoa reto satria afaka afangaroko ihany koa ny lokony. Aloha atomboko avy hatrany ny loko voalohany dia Mocha licious na délice Mocha sable somary marron somary matroka izy matroka marron somary matroka tsy dia tiavako an'ity fotsiny ilay packaging mora maloto hitanareo zany ohatrany hoe voretra be ianao nefa le izy mihitsy mora maloto. Bon ataoko eto le izy dia raha hitanareo fahasamihafany ity somary somary mandimandina kokoa raha hoarina amin'le ELF. Le ELF zany mora apetraka zany hoe rehefa apetraka le izy dia tsy dia miseho le loko fa tsy somary averimberina. Ity indray vao indrim-pandeha ianao dia tonga dia mivoaka le loko. Dia manarak'izay dia ity somary marron maivana Bare It All ny anarana beauté naturelle. Tsy mitovy mihitsy le anarany anglais amin'ny teny français be fa io ampovoany io zany le izy zany hitanareo eo fa somary maivana dia maivana tokoa le izy raha ohatra ka tia couleur nude zany ianao dia mety tsara ho anao io. Efa nanaovako efa imbedibe ihany koa reto Wet n Wild reto raha tsaronareo. Dia ny fahatelo farany dia ny Sugar Plum Fairy na Fée Prunelle
somary volomparasy indray ity. Dia izay zany tena tiavako an'ireto le crème zany somary hoe crème ahoana re zany ilazako anazy hoe creamy zany le izy raha ohatra ka amin'ny teny anglais napetraka molotra somary hoe tsy mazevatra le izy fa tsara zany le qualité an'le izy zany tena tiako lazaina tsy maivana le izy nefa koa tsy mazevatra fa tsara. Dia izay no ahitany wow fa hifindra marika hafa indraytsika dia marika Victoria's Secret zany hoe sady miakatra mitohatra ihany zany tsika miakatra amin'ilay ambaratonga. Dia ambaratonga fahatelo zany ity miakatra fahatelo ity Victoria's Secret ity matte lip crayon no anarany matte pour les lèvres no anarany amin'ny teny français. Dia simple dia simple Victoria's Secret matte ngamba ataoko eto ambony eto fotsiny ity indray rehefa apetraka amin'ny molotra ao le izy dia ohatran'ny le ELF teo ihany somary blisadrisatra zany hoe tsy crémeux zany le izy fa blisadrisatra fa le loko io kosa tsy dia tiako loatra io rehefa anaovana izy manokana fa tsy maintsy ampiarahako amin'ny tea bird's bee ity. Dia tea bird's bee ity ny anarany Bremen berry. Dia ity zany no ataoko eo amboniny mba na eo ambaniny ampiarahako fotsiny zany zareo. Dia izay zany mba mahatsaratsara kokoa ny fivoakan'ilay izy. Ity zao ilay bird's bee izay niresahako vao teo. Dia hitanareo zao fa rehefa miaraka ireo dia tsara be mihitsy ny loko avoakany. Efa nampiarahako tamin'ny video ihany koa ireo efa nanaovako be dia be. Dia ireo zany no tohatra anankitelo zany aloha zany amin'ny lokomena izay tiako. Dia miakatra indray tsika marika hafa indray ihany koa ity dia ny NYX soft matte lip cream. Be dia be ny anarako amin'ity fa tsy ity irery ihany fa ity zany no tena tiako indrindra amin'izy rehetrarehetra satria ilay ambony ananako somary tsy dia mivoaka amiko loatra fa tsy maivana loatra le loko. Dia ity zany tena tiako indrindra ity dia Monte Carlo mazava ho azy efa vidiko efa iny be dia be ity fandroany moa zany fandroany vitanako an'ity na olona ny Madagasikara ara tia be an'ity mihitsy nomeko an'ilay havanay any Madagasikara izay mihitsy ity fa tiany be loatra dia vidy anankiray vaovao mazava ho azy. Dia asiako anareo indray zany ohatrany ahoana i Monte Carlo menamena tsara mihitsy Monte Carlo. Tsy haiko na hitanareo tsara izy zany fa io zany i Monte Carlo. Ok. Dia miakatra amin'ny ambaratonga fahaefatra indray tsika efatra ambaratonga fahadimy. Matahotra ny anao soatra an'ity satria tena miraikitra be ity fa ity rouge avy amin'ny Color Pop mahatonga ity aty ambanimbany zany hoe ambaratonga fahadimy dia tsara be le loko mitovitovy amin'ity choker ity fa sarotra anaovana zany hoe mila mitandrina be mihitsy ianao rehefa mampiasa an'ity ao amin'ny molotra satria afaka miblida le izy zany hoe mifindra amin'ny tarehinao aingana be zany le loko raha ohatra ka tsy mitandrina tsara ianao. Dia zany hoe raha ohatra ka maimaiky lava ianao dia tsy afaka manao an'ity mihitsy fa mila fotoana tsara mihitsy manao an'ity. Dia izay zany ny antony tsy dia tiavako an'ity fa le loko tena tsara be dia be mihitsy nareo manontany anahy foana hoe inona ny loko anaovanao fa tena tsara be iny. Oh my gosh, niraraka tamin'ny tanako daholo izy ry zareo. Ohatran'izao zany ilay swatchany grenat tsara be mihitsy ilay loko be dia be mihitsy nareo ny tian'izy ity. Nisy accident mihitsy ty fa tsy napoziko iny le aza fa izay zany ny swatchany grenat somary tsara be fa rehefa amin'ny caméra le izy somary ohatran'ny miova le loko indraindray ohatran'ny somary mahagagana ihany. Mais bon izay zany tiako be mihitsy izy ity fa somary izay le hoe sarotra anaovana izay. Dia angamba ny miaraka amin'iny ambaratonga an'iny zany hoe raha efatra dimy amin'ny ambaratonga fahadimy dia ity
velvet mousse avy amin'ny hard candy. Ity ilay amin'ny giveaway izay omeko anareo any. Ity ny anahako moa zany mazava ho azy fa ny anareo any. Velvet mousse ity no ny anarany Wisteria. Yeah, Wisteria ny anaran'ilay loko. Dia hitanareo amin'izao volomparasy tsara dia tsara mihitsy ilay izy. Mahatonga ilay izy ambaratonga fahadim miaraka amin'ilay color pop teo dia satria ilay izy somary sarotra anaovana ihany koa. Izany hoe mila tsy dia mila mitandrina loatra ianao rehefa manao anazy ohatra izao ilay somary maintimainty. Fa mila ahoana re zany mila averimberina eo molotra zany ilay izy vao tena hoe mivoaka tsara fa tsy dia mivoaka ilay izy raha ohatra hoe indray-pandeha atao fotsiny. Dia izay fotsiny zany mandreraka kely anahan'ilay izy dia hiakatra amin'ny ambaratonga fahaenintsika. Dia gagabenareo hoe ireto ambaratonga fahaenina ireto fa amin'ny misy ilay lokomena $1 fotsiny. $1 daholo ny zavatra rehetra amin'ilay site web moa zany. Dia ilay anankiray tia blogger ny anarany efa hitanareo tamin'ny live vidéo live tamin'ny Facebook izy ity. Tiako be mihitsy manao an'ity satria mora dia mora anaovana be ilay izy. Izany hoe tsy misy problème mihitsy zany fa mora be mihitsy ny nanaovana blogger, hito blogger ito zao hito blogger. Dia ny anankiray manarak'izay ito anaovako ito zany anaovako molchu ilay izy drama ny anarany. Dia asiako swatch kely ihany eto drama. Za zany mitazona an'ilay lokomena ohatra izao dia tonga dia niraraka daholo ilay soa ihany fa niraraka teto amin'ny tanako satria carpette ny eto dia fotsifotsy ilay carpette dia rehetra. Ny tiako indrindra amin'ny lokomenako rehetrarehetra dia ngamba tsy gaga intsony nareo fa efa nolazaiko ity teo aloha teo dia ny color pop chateau. Color pop lipstick izy ity izany hoe tsy liquide zany fa lipstick. Dia ohatra tia ny lokony tsy marevaka mihitsy fa dia matroka tokoa. Dia ohatra izao indray no paozipoziny. Saky mitovy amin'ny ito raha ito fa ity somary volomparasy fa ity indray somary marron. Dia ireo zany ilay ambonimbony ambaratonga tiako dia ireto ilay ambanimbany ambaratonga tiako. Fa za zany tena tia lokomena be mihitsy. Fantako fa be dia be mihitsy nareo mankafy resaka lokomena. Dia engany zany mba tianareo ity vidéo izay nataoko androany ity. Dia misaotra betsaka nareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo. Dia misaotra betsaka nareo nijery an'izay vidéo izay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air. Aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dia be raha ataonao. Mahay mampoana ilay izy dia eto ny vidéo manaraka.